أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فندنت نمناتن أرابا وانسكريت بناركت ستابكا أني تفاپتسايبنا ما كسك نفنون إسلام إتي بناركن زاد يتسمتسارة تسكم ديران الله سبحانه وتعالى أرمانتفا تسودران فين سفاندي باليمنا وامل ملالنسيكا محمد ابن عبد الله عليه أفضل الصلاة والتسليم تفايان كوت سودان وانريو بنارا دياز فينكا فينكاك أرزيريتا ناركن سودالن مان رباتونغا وانزاني آنرو فيتسارانا إذن رالاسنا بابنا تنفون الإسلام بولا أواناتين تتارن دو بامناني إسكا أنكيتين عرفان لازينسكا تامني فارانتيو فييتا أواناتين تنتارني بامنان نوح عليه السلام إسكا أنكيتين ريفريسكا بامنان نوح عليه السلام وتسكا ديا تسارو فانتانسكا فتامني فانبتونا نوح عليه السلام no nisy fanompoatsampy voalohany nataon'ireo vahoaka tamin'ny izany fotoana izany. Inona ny zavatra izay nandalo nahatonga an'ireo vahoaka ireo ho mpanompo sampy teto ambony tany. Voalazan'ireo mpahay tantara fa misy taloha kely natongava ny mpaminany Noa alayhi salam dia misy lehilahy anankidimy izay fatra mpanompo an'i Allah subhanahu wa ta'ala, mpanaja ny lalàna ny mpaminany teo alohany ary anisan'olona niavaka sy manamboninahitra indrindra tamin'izany fotoana zany ireo lehilahy anankidimy izay antsoina hoe Wad, Suwa, Yaghus, Ya'uq ary Nasra. Ireo olona anankidimy izay voalaza anaranareo dia anisan'olona tsara izy ireo tamin'izany vanim-potoana izany. Sanginina zavatra izay nandalo rehefa maty ireo olona ireo dia tonga Iblisa alayhi lana tamin'ny endrika la antitra anankiray. Rehefa tonga teo izy nahita an'ireny olona ireny nalahelo tamin'ny fahafatesan'ny olona dimy izay manamboninahitra, manatantara, manana ny maha izy azy teo amin'ny fiarahamonina izay nisy azy ireo, dia tonga Iblisa alayhi lana nanararotra izany alahelo lehibe izay niainan'ireo vahoaka ireo ka niteny Iblisa alayhi lana manao hoe: zao izy mahita fa nareo malahelo loatra amin'ny fahalasan'ireto olona reto. Maninona moa raha ohatra ka manangana sarivongana ataontsika mitovy sary amin'ireo olona dimy izay manamboninahitra indrindra amintsika dia velantsika eto tokotanin'ny moské, satria rehefa avy manao solana avy manompo ny Allah subhanahu wa ta'ala ianareo dia miverina nareo miditra na mandalo amin'ity sarivongana ity dia mahatsiaro an'ireto olona reto ary tony tsy moramora ny fonareo amin'izay alahelo be izay ianinareo ankehitriny. Nanaiky ireo vahoaka ireny ary hitan'izy ireo fa hevitra tsara izany ka nanangana sarivongana anankidimy ho an'ireo olona dimy ireo izany vahoaka izany. Nandeha ny fotoana roanjato taona taty aoriana maty ireny vahoaka izay natongavany Iblisa alayhi lana ireny, dia ny génération hafa ny tonga teo dia tonga indray Iblisa alayhi lana nyteny manao hoe: fa maninona moa reto olona manamboninahitra reto, olona manankajy amin'ny finoantsika reto, no avelonareo eto amin'ny masoandro, kapon'ny masoandro andro aman'alina, ny orana mandeha, ny rivotra mandeha mamela ny reto olona masina reto. Fa maninona moa raha izy reto esorina eto amin'ny toerana tokotany eto dia ampidirina ao anatin'ny moské, no sady ao anatin'ny moské tsika mahita azy ireo mahatsiaro ny asa soa izay nataon'izy ireny ka mifantoka bebe kokoa amin'ny fanomponan'ny Allah subhanahu wa ta'ala isika. Nanaiky ihany koa ireo olona ireny fa nahita hoe marina zany ny hevitry ny Iblis zany ka noentina zany nampidirina tao anatin'ny moské ireny zavatra ireny. Nandeha ny fotoana maty ihany koa ny génération n'ireny olona ireny. Roanjato taona taty aoriana tonga indray Iblisa alayhi lana amin'ny endrika la antitra ihany dia niteny manao hoe: maninona moa rehefa ty reto olona masina reto ato anatin'ny moské hitantsika andro aman'alina, maninona moa raha ohatra ka le fanompona izay ataontsika ampitondrantsika ny reto olona reto, mifanany reto olona reto no mitondra azy any amin'ny Allah subhanahu wa ta'ala. Satria nahoana? Satria reto olona manankaja, olona tsy mba nanotany Allah, olona masina izy ireo ka rariny sitsiny raha ohatra ka le fanompontsika mihitsy atolotra azy reto ary izy reto no mitondra anazy any amin'ny Allah subhanahu wa ta'ala. Nanaiky ireny génération ireny ary nanomboka nanao intervention, izany hoe intermédiaire ny fanompoan'izy ireo ireny sarivongana ireny.
rehefa maty ny génération iny ronjato taona taty aorina tonga indray iblisa andray ilana ary niteny tamin'ireo vahoaka reny ny razam-benareo teo alohany ka tsy nanao an'izany nampitondra vavaka an'ireto fa ireto misy no Andriamanitra hita maso ka manomboka zao avy aloha le Andriamanitra tsy hita maso fa loatsika hanompo an'ireto hita maso reto ka nanomboka teo very tanteraka ireo vahoaka reo ary tsy vitan'izany fa nanompo ilay sarivongana izy ireo teo no fiandohany fanompoana sarivongana voalohany tamin'ny fiainan'ny zanak'olombelona teto ambony tany. Rehefa nanompo sarivongana izy ireo niparitaka tamin'ny tanàna izay nisy azy dia teo Allah subhanahu wa ta'ala nanapa-kevitra tamin'ny fanirahana ny mpaminany Noa alayhi salam mba hiantso an'ireo vahoaka ireo hiverina indray amin'ny fanompoana Allah subhanahu wa ta'ala. Nataony ho mpaminany ipaminany Noa alayhi salam ary hiraka avy any amin'ny mba hamerina anireo vahoaka amin'ny fanompoana Allah subhanahu wa ta'ala. Nanomboka i Noa alayhi salam niantso ny olona mba hiverina amin'ny Allah, niantso ny olona mba hiditra ao anatin'izany fanompoana ny Allah tokana izany saingy nanda avokoa ireo olona ireo. Ary rehefa niinsista i Noa alayhi salam niantso Noa alayhi salam dia tsy namaly izy ireo hanika inona zavatra zay nataon'izy ireo rehefa tonga avy any Noa alayhi salam dia ampidiriny ao anatin'ny sofiny ny tanan'izy ireo ny ratsan-tanan'izy ireo mba tsy hahenony an'izany teny ny mpaminany Noa alayhi salam zany. Ary tsy vitan'izany norovitin'izy ireo ny lamban'izy ireo ka atsofiny any anatin'ny sofina mba ahafahany Noa alayhi salam miteny dia tsy henin'izy ireo. Ary zany dia voatantara ao anatin'ny boky masina Qur'an Karim ao anatin'ny surat Noa manao hoe قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا. Tenenni Noa alayhi salam tompo za dia niantso an'ireo vahoakako alina sy ny atoandro fa tsy misy valiny tsara afa-tsy mifandosiran'ireo vahoaka ny tenako. Ary isaky ny zaho miinsista miantso azy ireo izy dia alainy ny tanan'izy ireo nanirantsan-tany ny ampidiriny ao anatin'ny sofiny nandrovitiny ireo lambany ka tampena ny sofiny mba tsy haheno izany teniko izany. Ka rehefa nitaraina i mpaminany Noa alayhi salam dia farany Allah subhanahu wa ta'ala nandefa didy tamin'ny mpaminany Noa alayhi salam ory Noa raha ohatra ka zany no valitenin'ireo vahoakanao dia andehananao manamboatra sambo fiara anankiray zany hoe sambo botry anankiray no amboaro. Rehefa nanomboka nanamboatra an'izany mpaminany Noa satria asan'ny mpaminany Noa alayhi salam dia mpandrafitra. Rehefa nanomboka an'izany nanamboatra an'izany sambo zany na izany botry zany i mpaminany Noa dia voamaika ireo vahoaka meme sy mananiany ny mpaminany Noa alayhi salam satria nahoana satria ny toerana izay misy mpaminany Noa alayhi salam ka tsy misy ranomasina ka ny fomba ahoana moa no hanamboatra botry amin'ny toerana izay tsy misy ranomasina. Alay fisaran-tsaina hoe raha eto Tananarivo zany ny olona anankiray manamboatra sambo na manamboatra botry dia mety homehezan'ny olona tokoa satria eto Tananarivo tsy misy ranomanitra aiza no hitondrana an'izany botry zany. Ka zay no nahatonga an'ireo vahoaka voamaika nananiany any mpaminany Noa alayhi salam. Rehefa tapitra ny fanamboarany mpaminany Noa alayhi salam ilay botry dia teo Allah subhanahu wa ta'ala nanome didy any mpaminany Noa alayhi salam ka niteny hoe faqul nahmil fiha min kulli zawjayn ithnayn wa ahlak. Hoe raiso ry mpaminany Noa alayhi salam isaky ny zavaboary rehetrarehetra eto ambony tany dia ampidiry tsoroaroa ao anatin'izany botry izany sy ireo ahlaka ireo olona nino niaraka taminao ampidiry ao fa ho avy ny sazyny Allah subhanahu wa ta'ala. Teo i mpaminany Noa alayhi salam nanomboka napiditra ireny zavaboary ireny. Rehefa tapitra tafiditra ao sy ireo mpino niaraka taminazy afa-tsy ny zanany sy ny vadiny eto dia marina fa vadiny mpaminany Noa alayhi salam sy ny zanany lahy voalohany dia tsy nanaiky ny fiantsoana izay nataony mpaminany Noa alayhi salam ka niezaka izy nitambitamby azy ireo fa saingy tsy naneky izy ireo. Nandeha taty aoriana dia nanomboka nilatsaka ny orana. Rehefa niamafy ny filatsan'ny orana dia miboiboika avy tato ambany tany ihany koa ny rano ka nifanena ny rano avy any an-danitra sy ny rano avy aty ambany tany ka nanomboka ny safodrano nanomboka maty tsikelikely ireny olona ireny.
ka rehefa nizotra izany sambo fiara na izany botry ny mpaminany Noa alayhi salam zany de nahita ny zanany izy tamin'izay fotoana zay ka niteny izy tamin'ny zanany hoe midirana irkab maana wala takum min al-kafirin, mitengenanao midiranao miakara ato amin'ity botry ity fa aza miaraka amin'ireo olona mpikomy ianao. De inona zay valy teny nataony zany? Qala sa'awi ila jabalin ya'simuni min al-ma. Zao izy ry papa tsy andeha hiakatra ao anatin'izany sambo fiaranao zany noho ny fikomina be amin'izany zaza zany, fa zao izy andeha iny amin'ny tendrombohitra lehibe ry de hiakatra eny ambony zao, fa iny izy assura izy na de mafy tahaka nahoana ny rano dia tsy ho lentika na tsy ho difodrano izany tendrombohitra zany. Ka teo izy ireo dia nosarany mionja ny rano impaminany Noa alayhi salam sy ilay zany ka isandreo rentrika ary maty ilay zanany. Ka nandeha izany samby fiara zany, nandeha izany samby fiara zany ary rehefa tonga tamin'ny andro Ashura dia ritra ny rano ary ihany koa nigadina teo amin'ny tendrombohitra jody impaminany Noa alayhi salam sy ilay samby fiara niaraka tamin'ireo mpino sy ny zavaboary sororoa nampidirina tao anatin'izany sambo fiara izany. Zay le teny Allah subhanahu wa ta'ala manao wa qila ya ardu blahi ma'aki wa ya sama'u aqlahi wa ghida al-ma'u wa qudiya al-amr wastawat 'ala al-judi wa qila bu'dan lil qawmi adh-dhalimin. Teny Allah subhanahu wa ta'ala rehefa tonga ny andro Ashura io de teny Allah subhanahu wa ta'ala tamin'ilay lanitra sy ny tany, o ianao ry tany atelemo ny rano izay navoakanao ary ianao ry lanitra dia mitsahara amin'ny fanaovana zany fandatsana zany orona zany ka ritra tanteraka ny rano tamin'izay fotoana zay ary tsy vitan'izy ritra fa ila samby fiara ny gadina teo ambonin'ny tendrombohitra jody tamin'izany andro Ashura izany ka lasa andro pahasoavana, andro nitondra fahasoavana ho an'ny mpaminany nadio tanteraka izao tontolo zao tamin'ny fanompoan'ny tsampy zay nataony ireny vahoaka tonga teo tamin'izany fotoana ny mpaminany Noa alayhi salam. Zay ngamba no tantara mpaminany Noa alayhi salam amin'ny ambangovangony ary ny farana teo ihany koa izany tantara ny mpaminany Noa alayhi salam. Fa namarina moa fa mpaminany Noa alayhi salam de niaina teto ambony tany nandritra ny 570 taona mahery ary izy no mpaminany lava androm-piainana satria i 570 taona io de nantsoany anireo vahoaka fotsiny mba hiaraka hanompony Allah subhanahu wa ta'ala. Fa ny akoatran'izay de mbola misy taona hafa niaina teto ambony tany talohany na mpaminany azy de mbola tsy voatafiditra ao anatin'izany 570 taona izany. Ka zay ny tantarany mpaminany Noa alayhi salam. Isorako anao nanaraka an'izany atranam-piandohana ka hatramin'izao fiafaran'izao ny tenako de mametraka manapitafa ho amin'ny manaraka indray amin'ny herinandro izao mitondra tantara mpaminany vaovao indray tsika insha Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.